fahasoavan'ny tompo ho amintsika rehetra ry havana. Hideran'ny tompo isika araka ny salamo fa 9:100 andininy fa 13:100 hatramin'ny 20:100. Salamo fa 9:100 andininy fa 13:100 hatramin'ny 20:100. Mitsangana ary hanome voninahitra ny tompo isika. Ho ny mpanao salamo, halako ny mpirosaina fa ny lalanao no tiako, fiereko sy ampingako ianao, ny teninao no andrasako. Miala amiko ianareo mpanao ratsy, mba hitandremako ny didin'Andriamanitro. Toany aho araka ny teninao mba ho velona, ary aoka tsy homenatra amin'ny fanantenako aho. Toany aho mba ho voavonjy, ka ho faly hijery ny didinao mandrakariva. Ataonao tsinotsinona izay rehetra mania amin'ny didinao, fa famitahantena ihany ny naingany. Efa nataonao fanaritaindrendrika ny ratsy fanahy rehetra amin'ny tany. Izany no itiavako ny teny vavolombelonao. Mipararetra ny nofoko ny fahatahorana anao, ary matahotra ny fitsaranao aho. Amen. Andininy 9 hatramin'ny 10:10. Iaratsika mamaky ny soratra masina amin'ny anaran'ny tompo manao hoe: fa ianao kosa, ry Israely mpanompoko sy Jakoba izay nofidiako, taranaki Abrahama sy Kaizako, ianao izay efa notantanako avy tamin'ny faran'ny tany, ary nantsoko avy tany an-tsisiny, ka nilazako hoe mpanompoko ianao, efa nofidiako ka tsy mba nariko. Aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary aza merikerika foana fa izaho no Andriamanitrao. Mampahery anao sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tananankavanan'ny fahamarinako aho. Indro menatra sy angahai izay rehetra tezitra aminao, ho tsinotsinona izy, eny ho levona izay miady aminao. Ho tadiavinao izay mifanditra aminao fa tsy ho hitanao, ary ho tahaka ny tsinotsinona sy ny zava-poana izay mitady miady aminao. Fa izaho Jehovah Andriamanitrao no mitantana ny tananao ankavanana, dia ilay manao aminao hoe aza matahotra, izaho no hamonjy ianao. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana. Amen. Olona efa nofidianao sy nantsoinao tokoa izahay ry tompo, ary tsy arianao. Eno ny vavakay miakatra eo anoloany ny seza fiandriananao, lay tompo ny fahalalana ary mpanorona ny fisainana rehetra, ka tario araka ny sitraponao. Ny fiarahanay mandinika soratra masina eto anio amin'ny alalan'ny fanahy masina, dia ataovy mahita zava-mahagaga ao amin'ny lalanao izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary fiaraha-mandinika soratra masina dia tiankasitraka anareo izay nietsika kely teo amin'ny fitoerana mahazatra nandrosindrosa aty aloha aty. Misaotra ry havana, mampahery anareo mbola tavelana mba androsa aty aloha, fa hiova endrika mantsy ty fiaraha-mandinika soratra masina ity. Na ny taratasy eny ampelantanantsika za dia ohatra misy tokotelo mamasan'andro izany nanaovana azy. Nitazevitra azona manoratra lavalava kokoa dia io ny hita. Raha amin'ny fahazarantsika io dia nahita pejy iray sy tapany, fa rehefa natao ohatran'io izy dia ohatra ny nahita pejy anankiray ihany. Hitanareo fa any amin'ny farany dia misy tonombavaka azontsika iombonana tsara. Izany hoe raha toka mialeto isika ka ampianatra ny olona manodidina antsika, na any am-piasana na any tokantrano, dia azonareo ampiasaina tsara ty takelaky ty. Fandaharana moa tsy ho voarakitra ao, fa azonareo soratana rehefa manaraka ny liturjia nareo dia vita. Tonga amin'ny hoe ampitao izay nampianariko anao e. Tony tsy mba misy droit d'auteur tony. Fa zaraina maimaim-poana satria tena hoe izay azo hoatsika. Asan'ny fanahy masina raha teo. Eny ary havana, Isaia 2:20 andininy 9 hatramin'ny 13:10. Izany no manokatra ny lohahevitra vaovao amin'ity volana Jolay ity, dia ilay manao hoe olom-boantso ny mpino. Olom-boantso ny mpino. Dia isika
ifampizara aloha ety ampiandohanany amin'izay fantatsika momba ny boky ny Isaia mpaminany. Toko enina amby enimpolo reto sekoly alady reto tsy gisitra vitsy amin'izany a. Toko enina amby enimpolo. Mpaminany iray tarika tamin'ny Amosa sy Hosea. Afaka manampy fanazavana ve tonton Lanto? Inona hoe iray tarika dia taiza sy taiza avy? Isaia dia taty amin'ny tapany atsimo tao Joda, fa Hosea sy Amosa dia tamin'ny tapany avaratra tamin'ny fanjakan'ny Israely ilay fokofolo. Ny tapany atsimo atao hoe Joda, fa ny fokon'ny Joda sy Manase no nandrafitra ny firenena tapany atsimo rehefa nizara roa ny fanjakana. Mizara telo ny bokin'ny Isaia mpaminany. Tadidinao ve ilay fizarana? Aleo mihitsy ianao maketo amin'ny manaraka ka. Tena tapiny zany domin'ny paster zany. Anao indray, hafa indray. Jehova no mpamonjy ny hevitry ny anarana hoe Isaia. Ray fototra no hoe Jesoa, Josoa. Nandre ny antson'Andriamanitra tao amin'ny tempoly. Isaia toko fahafiry, toko fahaenina. Ao ilay misy hoe ny evan'akanjo namen'ny tempoly, masina masina ny antema voalohany sy ilay hoe inty aho irao aho. Misy faminaniana mesianika, filazana ny amin'ilay mpanompon'ny Jehova moa zany any amin'ny Isaia faharoa 40-55 ao ny fitanisanan'izay fampanantenana ny Kristy. Zay ilay hoe faminaniana mesianika. Isaia toko fahasivy. Dia misy hoe Andriamanitra mahagaga, mpanolotsaina, Andriamanitra mahery. Anarana firy moa izy iny? Raha ny mandrakizay, andrian'ny fiadana. Jereo kely ndolo mba jerena fotriny. Baiboly veto ampelantanantsika dia hiafiafitsika. Ery amin'ny andininy 5. Ny anaran'i Jesosy fa zaza niteraka ao antsika, zazalahy no menantsika, fanapahana dia ho antsorony. Ny anarany atao hoe mahagaga, mpanolotsaina, Andriamanitra mahery, ray ny mandrakizay, andrian'ny fiadanana. 5 mahay reto sekoly alahady reto. Inona koa? Misy andin-tsoratra masina manamarika ny fiainantsika efitsika ao anankiroa ilay izy. Dia ny fanevana synode lehibe fa azafady kosa aloha fa tsy tadidiko hoe synode lehibe fahafiry. Tao anatin'ny 30 taona, tao anatin'izao 30 taona izao. Ry mpiambinao, tohin'alina moa izao. Dia ny hoe Ezao ny fiantsonao fa aza tao malemy. Ananantsika hira daholo zany. Hira fanampiny 30. Mbola ho avy ny maraina. Ny hira fanampiny koa amin'izao ilay Ezao ny fiantsonao. Ezao ny fiantsona fa za feo fa 7 fa afa-baraka nefa mandeha ny rehetrarehetra any ty feo ty. Zay fa misy andin-tsoratra masina tena be dia be ao ry havana, mamelona ny finoantsika, mampahery atsika raha tsy teny afa-tsy ireo andininy vitsivitsy atao anatin'ny anjara mofinainantsika fotsiny sika, ohatra hoe ny andininy 5, ny andininy 9 azafady, ny andininy 10 ato amin'ny Isaia toko 120.
eny ary androsika ka zay jerentsika voalohany toy ny mazatra dia ny fitarihan-teny ankapobeny bokyny Isaia mpaminany. Bokyny Isaia dia nosoratany Isaia zanaky Amoza. Atao anaty farangosotsana hoe nosoratany Isaia satria mbola ho azavaina amintsika eo tenatenany eo ilay fizarana telo ny bokyny Isaia lazay ny namantsika teo. Ny fiantsoana azy moa zany dia voafaritra tsara ny fotoana, ny toerana nahafatesany Ozia mpanjaka tao amin'ny tempoly. Fotoana daholo zany fotoana zany hoe nahafatesany dia zanak'izy izy zanaky Amoza. Isaia dia anisan'ireo sokajin'olona tanaty sarangam-bony sy manam-pahaizana ary nanana anjara teo amin'ny raharaham-piarahamonina. Raha pastera izy zany dia pastera politisianina, mety hoe novidiana solombavam-bahoaka ny président synodalitsika apetraka rehefa avy eo any Betafo dia efa solombavam-bahoaka tany Akazobe, karazany reny izy zany. Fa tsy mba hoe piotiaviavy tak'Andriamosa tambanivohitra fa tena olona nanana ny andraikiny teo amin'ny fiarahamonina izy. Zay Isaia efa nalazainy namantsika teo fa ny hevitry ny anarany dia hoe ny tompo no mpamonjy na Jehova no mpamonjy. Mpanjaka efatra no nanompo-ny Isaia tamin'ny faminaniana: Ozia, Jotama, Ahaza ary Hezekia. Niaina tamin'ny taonjato 8 talohan'i Kristy izy, tokony tamin'ny taona manodidina ny 770 hatramin'ny 800 talohan'i Kristy. Taizany toerana zay mety ho nanoratany ny faminaniana. Ny faminaniana Isaia dia heverina fa ho voasoratra tany Jerosalema zay renivohitra ary toerana nonenany rahateo. Inona ny antony nanoratana an'ity bokyny Isaia ity? Ny antony voalohany dia mba hitondrana fampitandremana, fitaomana, fibebahana ho an'ny zanak'Israely izay tena nampahatezitra an'Andriamanitra noho ny faniavany teo amin'ny fanompony andriamanikafa sy ny fahotana rehetra nateraka izany fanompona andriamanikafa izany. Ny antony faharoa dia ny hanavahana ny atao hoe olombo antson'Andriamanitra sy ny tompontsoa azo avy amin'izany maha olombo antson'Andriamanitra zany. Olona efa nofidiako tsy mba hariako, tompontsoa zany. Ary ny antony fahatelo dia fampaherezana ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny hafatra izay marina tsy azo hiadikevitra. Mampahery ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny tenin'Andriamanitra feno fahamarinana, azo antoka amin'ny fahamarinany. Rafitry ny boky efa nambarana amantsika teo fa mizara 3 lehibe ny bokyny Isaia mpaminany. Ny toko voalohany hatramin'ny 7:30, ny 7 hatramin'ny 5:50 ary ny 4:50 hatramin'ny 4:90. Ahoana ary zany? Ny fizarana voalohany dia io le hoe antony voalohany nanoratana ny Isaia: fampitandremana, fampahafantarana fahadisoana ary fiantsoana hibebaka. Raha tsy zany dia ho avy ny fahababoana. Ny faharoa 40-55 dia afatra fampaherezana manomboka ny hoe ampionony. Fampaherezana, fampiononana sy filazana, fampaherezana ary fanambarana ny hoavin'ny famonjena ho an'ny babo tany Babilôna. Ary ny fahatelo moa dia afatra
rehefa tafaverina avy any amin'ny fahababoana ny zanak'Israely. Fampaherezana azy ireo hiatrika ny fiainana tena sarotra rehefa tafaverina an-tanindrazana izy ireo. Ndeha azavaina amin'ny fiarahamandinika soratra masina azy ireo fizarana telo ireo sy ny tantara iorena ny faminaniana ato amin'ny Isaia. Tsara aloha ny mampahatsiahy antsika fa araka ny mpanjaka voalohany toko 220 dia nizara roa ny fireneny Israely. Nizara roa ka ny tapany avaratra ireo foko 10 ankoatra ny fokony Joda sy Manase tapany atsimo. Mpanjaka voalohany toko 220 misy azy io tamin'ny andron'ny fanjakany tao amin'ireo Oboama indrindra no ny vaky roa satria nisy an'ilay fikomiana dia ny vaky roa ny fireneny Israely. Izany raha fanisa-taona dia manodidina ny 370 talohan'ny Kristy. Tokony ho tadiditsika fa ny fanjakan'i Davida dia tokony ho 1000 taona talohan'ny Kristy. Ny fivakisana dia tokony ho 370 talohan'ny Kristy. Raha mijery ny ara-potoana amin'ny lafin'ny tantara isika. Eo amin'ny 270 talohan'ny Kristy, izany hoe tokony ho 200 taona taorian'ny fivakisana, dia babony Asiriana ny tapany avaratra, ireo foko 10. Zay tadidio fa indraindray ataontsika mifangaro hoe Asiriana ihany hoe Babiloniana tsia. Fa 722 mialatsiny amin'ny filazana tarehimarika teny frantsay, 722 BC talohan'ny Kristy no nambabo ny tapany avaratra ny Israely, ny fanjakana Israely, ilay misy ny foko 10 ny Asiriana. Ary ny endriky ny fahababoana dia ny hoe ny endahana tao amin'ny tanin'ny io ny zanak'Israely ilay foko 10 dia nosoloana firenekafa, olona avy any amin'ny firenena samihafa. Olona avy any amin'ny firenena samihafa. Lasa ny fangarany firenekafa any zany ilay zanak'Israely foko 10. Ary ny taniny dia navela hitoeran'ny olona avy any amin'ny foko, avy any amin'ny firenena samihafa. Zay ny tantanan'ny Asiriana ny fahababoana, ny tapany avaratra tamin'ny firenena Israely. Zany zany dia hitantsika ao amin'ny mpanjaka faharoa toko 770. Mpanjaka faharoa indray io mivaky roa izy 933 1 roi 12 zafady fa miteny an'ity teny frantsay ity pasteur. Ary lasa kobabo ny Asiriana ny avaratra 722 BC araka ny 2 roi 17. Elanelan'izay 200 taona. Io baiboly io zany raha vakitsika dia misy elanelana be dia be. Fa tsy hoe korea dia misosa araka ny pejy. Dia ohatran'ny minitra makitsika azy ihany ny zava-nitranga dia indray mpimaso. Fa misy elanelana tahaka izany. Nanomboka teo tsy misy fitantarana ao amin'ny baiboly ny hoe tafaverina ny firenena avaratra foko 10. Tsy mbola tafaverina izy mandrak'androany fa dia mbola mifangaroaro andretrany ny foko 10 ny Israely. Fa tsy teneny hoe lasa safitra manerana ny tany. Izay ilay tavaratra 722 BC talohan'ny Kristy lasa kobabon'ny Asiriana izy ary mbola tsy misy filazana hoe tafaverina amin'ny taniny izay nambaboana azy izy. Tsy tafaverina teo amin'ny faritry ny fireneny Israely avaratra ny foko 10 ny Israely. 420 talohan'ny Kristy, izany hoe tokotokony 200 taona indray taoriana ny nambaboana ny avaratra dia tafiditra tao amin'ny tapany atsimo fireneny Joda izay nisy ny foko anankiroa Joda sy Manase ny fambaboany Babiloniana.
Babiloniana indray zany no nambabo ny Israely tapany atsimo, Joda sy Manase. Eo no manomboka ny faminaniana voasoratra amin'ny Isaia toko 7 hatramin'ny toko 550, enina amby 20 amby 500 talohan'ny Kristy. Ny 1 hatramin'ny 7 amby 30 dia tokony ho nosoratana 100 taona talohan'io, zany hoe 700 hatramin'ny 650 BC. Mbola io zany ny tena faminaniana nataony Isaia mpaminany. Le fiarahamandinika soratra masina tsy mandrava ny finoantsika fa mampiorina ny finoantsika. Andrekako ary namitaka zany le Andriamanitra hatramin'izay. Ve tsy Isaia naminany ao amin'ny 40 ka hatramin'ny 55 e. Fandiniana ny soratra masina dia milaza hoe ny fitohizan'ny fanahin'ny faminaniana avy amin'ny Isaia no mitondra ny mpaminany izay nitondra ny afatra 40 à 55 sy ny manaraka 56 à 66. Ohatrany hoe sekoly mitovy. Raha fanoratana boky dia ohatrany hoe œuvre anankiray io. Ivondrona ny mpanoratra anankitelo. Tsy voatery ho anankitelo fotsiny ary fa ny fizarana misy anankitelo. Ny zavatra azo itompona dia ny hoe ilay tapany voalohany no tena faminaniana Isaia mpaminany. Ny nanaraka an'io dia mitohy satria fahatanteran'ilay faminaniana Isaia mpaminany 100 taona taty aoriana, tonga tokoa ny fahababoana rehefa tsy nety niverina na nibebaka tamin'Andriamanitra tamin'ny fanompontsampony sy ny fahotana rehetra nanaraka an'izany ny zanak'Israely. Dia mampahatsiaro ny andron'ny Noa, rehefa nilaza Andriamanitra hoe Noa manamboara sambo fiara fa hoaringako izao tontolo izao no ny faharatsiny. Dia niomezan'ny olona Noa hoe ina koa ty rangabe manao sambo ty, 100 taona nanamboarana ny sambo fiara raha toa tsika ka mamaky tsara ny Baiboly ao amin'ny Genesis toko 1 hatramin'ny toko 7 dia tonga ny safodrano. 100 taona taoriana ny faminaniana Isaia mpaminany, tonga tokoa ny fahababoana babiloniana ho an'ny tapany atsimon'ny Israely, Joda sy Manase. Izay tononona fotsiny tokana hoe firenen'ny Joda. Zany ty soratra masiny ty. Dia hitantsika ao amin'ny 1 à 39 fa tena mitaona ny olona mamotsipoitra ny fahadisoan'ny fiangonana tao ny tapany atsimo Isaia mpaminany ary mitaona azy bebaka. Manomana azy fa raha tsy mibebaka izy dia gadona ny fitsaran'Andriamanitra, ny famaizana dia ny fahababoana. Tonga ny babiloniana nanafika. Rehefa mamaky sika eo ambony eo amin'ny 7 amby 30 dia izao ny zavatra nitranga andron'ny Ezekia zay, fanjakan'ny Ezekia. Rehefa ren'ny mpanjaka babiloniana, io zany tsy ao anatin'ny perikopantsika fa tiako hanohizana an'ilay tantara fotsiny eo anatrehantsika mpandinika soratra masina. Rehefa nahare ny mpanjaka babiloniana fa sitrana somatsara ka nahazo 12 taona ambony Ezekia no ny asan'ny mpaminany Isaia, dia tonga izy nampitondra fiarabana sy fanomezana naniraka ho any amin'ny Ezekia ny mpanjaka babiloniana eo amin'ny 7 amby 30 faraparany eo zany hitatsika. Zay moa rehefa mandinika Baiboly sika dia tsy le eo ambany maso ihany fa manodidina azy ireo akaiky dia tsy maintsy diniantsika avokoa. Zay le manomana toriteny fa tsy hoe io miperikopa dia tairo amin'ny oranga tsy maintsy vakianao ny fintin'ny Baiboly manontolo. Zay le hoe fitarian-teny, vakianao no manodidina. Zao le tantara. Rehefa tonga ny iraky ny mpanjaka babiloniana dia anaty farankisosina dedadedaka mihitsy Ezekia, nasehony tsy nisy nafeniny ny momba ny fanjakany rehetra. Dia hoy Isaia, ho avy aminao ny tsy mety fa ho alain'ny babiloniana ireo rehetra ireo. Dia tonga tokoa ny babiloniana. Ary mahatsiaro koa isika fa tamin'ny andron'ny Solomona rehefa tonga ny mpanjaka vavin'ny Sheba namangazy satria hoe tena malaza be zany herin'ny mpanjaka Solomona zany, dia nosokafan'ny Solomona tsy nisy frein, tsy nisy takotakona ny momba ny fanjakany rehetra.
avy eo ny korosony fanjakana. Hitaizanantsika fiangonana kristianana hoe aza mba tia deradera. Aza mba tia deradera fa maninona mampikorosy io. Fanohitra amin'izany nefa hitatsika ity zany zavatra ohatran'ny somary récréation kely. Fanohitra amin'izany ny tambazotra sosialy. Inona? Makatsy amin'ny toeram-pisakafoanana anankiray atsy amin'ny akany mba makaniso fa tsara be ny sakafo. Maka sary kely selfie. Ato zay manao miala sasatra any ananina na any ananina. Maka sary kely dia aparitaka hitan'ny olona. Tsisy miafina ny fiainanao. Lamba ampandrinanao ary hitan'ny sasany indraindray. Eo ampandrina ianao maka sary ny tsirairay dia eto ampandrina en train de miala sasatra. Ry havana malala tena vakio ny baiboly fa toetra sarobidy mampisandratra ny fiazonana tsy ambaratelo ary mampikoroso ny famahana varavarana ho an'ny olona rehetra ho an'ny fiainanao. Tena zany ny fampianarana ny soratra masina ry havana. Dia izay ty fahatongavan'ny babiloniana na nandevo na nambabo ny firenen'i Joda tapany atsimoty. Novahany Ezekia ny fanjakany ady tafiditra ny babiloniana. Zay io sary io. Rehefa tafiditra ny babiloniana dia tonga ny faminaniana fampaherezana efa tsisy ahiahitsony araka ny fandiniana ny soratra masina fa 40 à 55 dia fampaherezana ireo babo tany Babilônia. Zavatra nitranga mantsy dia hoe rehefa intelona nafika raha manaraka sika mpanjaka faharoa toko fa 420 hatramin'ny 520 indray no misy tantarana anio fahatongavan'ny Babilônia naka ny Joda io. Intelona nafika ny fanjakan'ny babiloniana vao tonga tamin'ny fahababoana tanteraka ny firenen'i Joda. Rehefa izany dia fongana ny arena tao amin'ny firenena. Ny volamena rehetra tao amin'ny tempoly izay adinoina fa ny andry dia nisy volamena ny azo sarobidy no raisin'ny babiloniana ho any amin'ny avokoa. Ny trondro vaventy, ny olona matretre manampahaizana manambola dia nyrofiny avokoa nakany Babilônia. Anisan'izany ry Daniel Bogos efa day izy zay tsara taresy tsanganana sady mahay alefaso aty ny tanoranareo. Zany io tantara io raha mamaky sika. Dia ny any tavela tao Jerosalema dia ireo olona mahantra sy fadiran'ovana. Tsy nanana tempoly ivavahana intsony zany ireo lasa tany Babilônia fa tany izy nampaherezana mba hifikitra amin'Andriamanitra. Tany izy nieritreritra hoe tena adinon'Andriamanitra na ny tavela tao Jerosalema na ireo lasa kobabo dia samy nieritreritra hoe adinon'Andriamanitra. Fa tonga ny fampaherezana avy amin'ny mpaminany tsy adino ianareo. Afatra fampiononana ampionony ny oloko Andriamanitra reo ka lazao aminy fa vita ny adiny voavela ny elony nandray indroeny tamin'ny tanan'i Jehovah izy ho valy ny fahotana rehetra nataony. Io le Isaia toko 40. Indrindray zany pastera ilay mpanahy rehefa manky fahoriana ka olona mba tsaratsara le maty dia toko hoe injany misy feo miantso hoe ahitra ny nofo rehetra. Ny atsara tarehany rehetra dia tovony zavatra ny atsara. Mbaina ny ahitra malazo ny vony. Ampionony ny oloko Andriamanitra reo. Fa velantsika any. Eo zany manomboka ilay fampionona sy fampaherezana ny any ampahababona izay ampasivona ihany fa mielanelana 100 taona miainga ny faminaniana hatreo amin'ny toko 730. Ny elanelan'ny 1 à 39 sy ny 40 à 55 zany dia 100 taona fa tsy hoe atsasaka milimetatra ohatran'io amakitsika azy io. Fa ny vanim-potoana izay ny sin'ny faminaniana dia 100 taona. Rehefa avy eo 770 taona ny faharetan'ny fanandevozana babiloniana. Io zany dia hita mazava ao amin'ny soratra masina araka ny Ezra sy Nehemia
fa rehefa tonga ny 7:30 dia nanafaka namoaka didy Kirosy mpanjaka tamin'izany fa alefa mody ny Joda rehetra, afaka tamin'ny vahoan'ny Babiloniana ny firenen'ny Joda, nampodiana avokoa ny lasa sesitany rehetra. Dia niverina 7:30 talohan'ny Kristy ny fanjakana atsimo. Le teo ny fanjakana varatra tsy mbola misy filazana hoe tafaverina mandraka ankehitriny, fa ny fanjakana atsimo dia tafaverina tany an-tanindrazana ny mponiny Joda rehetra 7:30. 9:30 izy lasa ny Babiloniana, 7:30 izy afaka noho ny sonia nataony Kirosy mpanjaka. 7:40 taona zany ny faminaniana ao amin'ny 40 à 55. Ny voalaza ao amin'ny 40 à 55 dia faminaniana nandritra ny 7:40 taona ny fahababoana. 9:50 hatramin'ny 9:90 dia ny faminaniana fampaherezana hiatrika fiainana ho an'ireo olona tafaverina tanindrazana sy ireo olona novantanina sisa tavela tao Joda. Paherezana satria avy any amin'ny fahababoana atao hoe olon-dresy, ny teo atoerana raha teo efa niainan'ny fahantrana, miaingeo zany ny tantara vaovaon'ny firenen'ny Joda ilay tapany atsimo. Zay ilay 56 66 izay misy filazana any amin'ny farany ny fampanantenana lehibe ataon'Andriamanitra ary ny fandevonany ny fahavalon'ny zanak'Israely any amin'ny 66 any raha mamaky isika. Dia izao no azo amin'tinana ny bokin'ny Isaia, tsy mitovy ny daty na ny fepotona fa mitovy ny Andriamanitra miteny. Io moa zany dia tena nadikako io fa tsy hoe hevitro manokana, nadikako tany ho any io ary teny izay tokoa. Mandraka ankehitriny Andriamanitra tsy miova no miteny. Zay ilay Isaia 40 asy izy iny 12. Zao tontolo zao levina fa ny tenin'Andriamanitra tsy ho levina mandrakizay. 40 tsy sisy fa eo amin'ny sisy mahery 40. 8 maina ny ahitra malazo ny vonony fa ny tenin'Andriamanitra dia aritra mandrakizay. Andriamanitra miteny dia tsy miova, ny daty tenena no mandroso araka ny fotoana, ny zava-mitranga koa no mety miova fa ilay Andriamanitra tsy miova. Ny faharoa dia ny hoe ny taranaka miaina isaky ny vanim-potoana ny mpaminaniana na ny mpaminany izay miasa dia miova, fa ny fampanantenana ivelomany isan-taranaka mandraka ankehitriny iainantsika izao dia tsy miova, ilay mandrakizay koa. Ny fahatelo dia hoe tsy ny filaharan'ny pejy no hamakina ny tantara fa hitantsika toy ny ao amin'ny baiboly rehetra, ao amin'ny boky rehetra ao amin'ny baiboly, ny fifantombiasany atao hoe fitsaran'Andriamanitra, ny famaizana ary ny famonjeny. Dia mbola mamerina amintsika ny bokin'ny mpitsara ilay fihodinany hoe manota mibebaka voavonjy dia miverina manota indray mibebaka voavonjy, manota mibebaka voavonjy, manota ohatrin'izay ihany mihodina ato amin'ity bokin'ny Isaia mpaminany ity. Dia ireo foto-kevitra telo ireo tsy miala amin'ny baiboly manontolo. Andriamanitra tsy miova no miteny na dia mandroso, maka amin'ny fahatanterahana aza ny teny. Taranaka miova fa ny fampanantenana dia tsy miova mandrakizay. Ary tsy hoe ny filaharan'ny pejy no hamakina nyity baiboly ity, fa ny fihodikodiana ny fitondran'Andriamanitra ny amin'ny hoe rehefa manoty ianao ka tsy mibebaka dia miomana hiatrika ny fitsarana sy ny famaizana, ary rehefa mibebaka kosa ianao dia tonga ny famonjena. Efa akaiky dia atombotra ny fotoana iravantsika fa andeha haingakaingana sika, tsy dia misy zavatra sarotra tsony ao aorianan'izao. Ny mampiavaka an'ity boky ity efa nilazainy namantsika teo ny fisian'ny faminaniana mesianika ny ahatongavan'i Jesosy Kristy mpamonjy,
ny fifandraisan'ny fitsarana ny famonjena ary ny fanavaozana ary hitantsika eo fa na dia nelanelana za taona aza ny faminaniana ao amin'ny 1:39 sy ny 40:55 dia misy ifandraisan'ny be sy famenona izany teny faminaniana izany. Ny Isaia 1:7 eto ambany masontsika araka izany dia faminaniana mirakitra fampahirezana ho an'ireo trapavoazana tao anatin'ny fanandevozan'ny babiloniana ao anatin'ilay fizarana faharoa 40:55 voasoratra ao anatin'ny taratasy eny am-pelatanantsika izany. La Isaia 41 dia mizara anankitelo ny 7 ny eto ambany masontsika 8:13 ary ny fahatelo farany dia ny 14 hatrany amin'ny 9:20. Filazana ny voalohany indrindra 9:1 hatramin'ny 7 dia miresaka ny jentilisa Andriamanitra ary maneho ny taotry ny jentilisa eo anoloan'ny herin'Andriamanitra ity soratra masina ity. Fa ao anatin'io koa voafono ao anatin'ny 1:7 ny fikasan'Andriamanitra mbola andramby ny jentilisa mba anisan'ny hanana anjara famonjena sy fanavotana koa. Fa manomboka ny 9:9 dia misy hoe fa ianao kosa mitodika amin'ny olom-boafidiny Andriamanitra, olom-boantsony Andriamanitra. Fa ianao kosa ry Israely mpanompoko sy Jakoba izay novidiako. Faminaniana na afatra manokana ho an'ny mponiny Joda any am-pahababoana ny 8:13 fampahirezana. Inona ary le fampahirezana? Isan'andiny no hijerentsika. Tsy misy teny fototra ao fa nalaina avy amin'ilay tantara lavabe no resahana tamintsika teo ny hevitry ny teny fa tsy nijery teny fototra indray zany tsika tamin'ity. Ity zany dia hoe heviteny miorina amin'ny tantara indray ity fa tsy teny fototra. Inona ny 9:9? Ianao kosa ry Israely mpanompoko sy Jakoba izay novidiako tanànan'i Abrahama sy Sakaizako. Fiantsoana sy fifidianana dia tsy kisendrasendra va tena voahoman'Andriamanitra ary tehirizin'Andriamanitra. Voatononao ry Jakoba ry Abrahama izay efa taona arivo lasa talohany ty teny faminaniana ity. Hitantsika teo fa raha ny fisarahan'ny firenena anankiroa fotsiny dia 337 taona talohan'i Kristy, Davida arivo talohan'i Kristy. Dia efa voahomana ary voatahiry ny fiantsoana. Olom-boantso isika mpino, voahomana ny antsonanao ary voatahiry ny fiantsonanao. Eo amin'ny 9:9 fanavotana sy firaketana. 9:9 ianao izay efa notantanako avy tany farany tany ary nantsoko avy tany antsisiny, nilazako hoe mpanompoko ianao, efa novidiako ka tsy mba hariako. Tsy noadinon'Andriamanitra ny mponiny Joda na dia nalefany any am-pahababoana azy. Andriamanitra tsy mahafoy na manary ny olom-boafidiny. Io raha ny fiainantsika andavanandro dia ny hoe na dia tena mizaha toetrantsika ao anatin'ny fahoriana mafy aza ny tompo dia tsy mba manadino antsika izy. Na manafay antsika na tofarangososina no ny fahotana sy ny ditry ny fotsika aza Andriamanitra dia tsy miala ny fitiavany. Ohatritsika mananjanaka sanatria mananjanaka nanao tsy nety na maditra ny fitiavana n'io zanak'io tsy miova, tsy miala fa ianao fotsiny mitreritrerina azy na avy eo dia mibedibedy dia manitsy. Iny dia tsy zakany dia mifono titinina. Fa fitiavantsika tsy miala. Na misy aza ny hoe amin'ny teny mafy ka mandratra, tsorakazo zany, fitiavana daholo zany. Dia mifalira sendrabedy, tsika indraindray bedin'ny pastera tezitra be. Falira sendrabedy fa maninona? Tiany ianao matoa bedesina. Hoe za tsy mba bedin'ny pastera mihitsy. Sao dia mba tsy tia ny pastera ianao ka tsy bedesina. Zay.
Azay na ray aman-dreny aza hoe tena mieritreritra ny zanaka hoe za ohatra ny tsy mba teneny dada sy neny mihitsy endry be ve zany sa ahoana dia mieritreritra izy sody ary dia mba tsy hita ny dada sy neny mihitsy aty tsy jereny mihitsy ny momba avelantsika aniny namana fay aza ny tompo ka nandefa anitsoda tany Babilôna dia tsy nanadino izy ary tsy manafoy tsy miala ny fitiavana. Ny andininy fahafolo andininy fahafolo dia manao hoe aza matahotra ianao fa momba anao fanomezana toky sy fampanantenana fiarovana ho an'ny olona lasa kobabo misedra fahoriana ka matahotra sy be fanahiana foana ny amin'ny hoaviny. Ny andininy faraika ambin'ny folo alefako aingakaingana be faraika ambin'ny folo dia ny hoe indro homenatra sy angahaiza rehetra tezitra aminao ho tsinotsino izy eny ho levona izay miady aminao. Ao andininy faraika ambin'ny folo zany dia Andriamanitra mihitsy no mijoro manavitra ny vahoakany manoloana ny fahavalo. Andininy faharoa ambin'ny folo ho tadiavinao izay mifanditra aminao fa tsy ho hitanao ary ho tahaka ny tsinotsinona sy ny zavapoana izay miady aminao. Tena hoe aiza le mifanditra amiko teo tsy ahita azy ianao tadiavo izy fa tsy ahita mba efa niainanao ve zany aiza le olona niady tamiko teo tsy hitanao izy tsy avelan'Andriamanitra hitan'izany ianao na eo anoloanao eo ary izy avelan'Andriamanitra hoe maso hafa mihitsy nijerenao azy azonareo ve zany tsy mahita azy ohatry ny fahavalo ianao izy foana na manangana anao fahavalo fa ianao raha mijery azy tsy fahavaloko izany ianao zay io soratra masina. Andininy fahatelo ambin'ny folo fa izaho Jehovah Andriamanitra no mitantana ny tananao ankavanana dia ilay manao aminao hoe aza matahotra izaho no hamonjy ianao fampanantenana famonjena ho an'ny olona any ampahababona mba hijoro amin'ny finoana satria Andriamanitra no miantoka zato isan-jato ny famonjena. Raha miteny hoe fahababona ry havana dia endriky ny fahavoazana miatra amin'ny fiainantsika andavanandro zany endriky ny fahavoazana miatra ny fiarahamonina na amin'ny ankonanao na ny firenentsika raha maka sary vetivety dia ny hoe ohatra mitady kolokolo manga tokoa ny taveleto hoe fa ny maran-tsaina ny manam-bola lasa mampianatra zanaka any ampitan-dranomasina maran-tsaina moa entin'ny fahaizany makany ampitan-dranomasina ilazainy ny betsaka hoe tafa fa zany ty fiainan'ny firenentsika ity fa mampanantena ny tompo hoe ho antsika kolokolombomanga tavela eto Madagasikara ho an'ireo zanaky ny firenena izay mangayay raha tena mbola ho am-pony Madagasikara ary tsy afaka amin'izany izy fa ny fakany eto fa ny tahony sy ny raviny ho any zay ny tadidio ho an'ny olona miala eo amin'ny tanindrazana anankiray ny fakany any amin'izay tanindrazana misy azy ohatra ireo vahiny miasa eto fa ny raviny sy ny voany ny voany no tazan'ilay firenena hijoroany ambasadera eto amintsika ny fakany any amin'izay misy azy any fa isika fotsiny miotiny fahaizan'izy ireny dia ohatr'izany koa niza niala teo amin'ny tanindrazany dia ny fakany any amin'izay tanindrazany foana fa ny momba azy rehetra izay hitany maso ety ivelany any amin'izay misy azy any tsarovo zany ary zany ity tantaran'ny Joda ity samy ory na ny lasa na ny tavela fa ho avy fampanantenan'Andriamanitra ho an'izay matoky ny teny fampanantenana hoe esy mbola iangony sika rehetra mbola ho tafaombony sika rehetra ary indrindra izany fanangonan'Andriamanitra zany dia ao fanjakany mandrakizay tsy hoe Madagasikara vaovao fa izao tontolo izao vaovao mihitsy zany ny afatry ny Baiboly ry havana. Fampizarana dia tena entinareo mody fa tsy vitantsika tsony fa efa mifito sasany izao. Fampizarana dia misy fanontaniana maromaro tsy ny io izay mba azonao hovaliana dia valio fa tokony ho voavalinao daholo ireo. Tsisy olona tsy mandalo fotoan-tsarotra izany eo amin'ny fiainana na iza na iza fa ahoana ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ao anatin'ny fotoan-tsarotra na ny zavatra mampananao ny amin'ny rapitso sy rafaka pitso.
dia io moa mivavaka famaranana izay hiarahantsika manonona faharanana amin'ny rainay izay ny an-danitra manao hoe ry Andriamanitra raisy mpamonjy anay misaotra anao zahay no ianao tsy mahafoy anay na oviana ampizo ahy hatoky anao amin'ny fotoana ny tahotra hiankina amin'ny herinao ary ahatsiaro fa mitananay mandrakariva ianao raha inay izay ny an-danitra ho amasinina anie ny anaranao ho tonga anie ny fanjakanao hatao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny eny an-danitra meo anay an'io izay anina sahaza ao anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raisoa ny tsodrany tononona amin'ny anaran'ny Tompo ny fiadalan'Andriamanitra izay mihoatra no ny fahalalana rehetra hiaro ny tenanareo sy ny anareo ary ny fanahinareo ho tanteraka tsy anatsiny mandra-piavin'i Jesosy Kristy tompontsika mahatoky izay niantso anareo ary izy no hanefa izany amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany anie ny voninahitra amin'ny anaran'ny Dray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen.